Amitiavana be indray no hitsidian'ny ekipan'ny Madimaso ny tokantranontsika rehetrarehetra androany manahoana daholo. Namantsika mitendritendry ato dia Patrick ny anarany. Mbola ho ametrantsika fanontaniana kely izy any afaraparan'ny fandaharana any mikasika ny lohahevitsika tamin'ity herinandro ity. Alohan'izay aloha dia tesotra sahady izay antsika rehetrarehetra izay nahafohy fotoana naka vidéo kely nandefan'izay taty Madimaso ho antsika rehetrarehetra izay nanao commentaire sy nandray anjara rehetrarehetra. Sekoly ambaratonga ambony no lohahevitra no resantsika tamin'ity herinandro ity ary mino fa efa ao santatra ampatsiahy kely antsika ny fanontaniana rehetrarehetra tao amin'ny page Facebook. Araka ny teny Enso teo dia atao anatin'ny ambaratonga ambonitsika tamin'ity herinandro ity. Nisy fanontaniana efatra be zao napetraka tao amin'ny page Facebook ny Madimaso. Ny voalohany dia le hoe raha manana safidy sy fahafahana ianao dia inona no tianao? Mianatra any amin'ny université Mpanjakana sa any amin'ny université tsy miankina? Ny faharoa, araka ny hevitrao, ampy ve vatsim-pianarana omena an'ireo mpianatra any amin'ny université? Ohatrinona ny raisinareo isam-bolana ary ohatrinona ny vatsy ambany indrindra eritreretinareo? Fahatelo, mifanaraka amin'ny fianarana ratovina foana ve ny asa atao? Inona no antony? Fahaefatra manarakarak'izay araka ny hevitrao, inona sy ampianarana heverinao fa mora ahitana asa aingana indrindra? Raha ny tarehimarika anjerena dia 720 sy 900 tsika no nanao GM izay fanontaniana izay. 900 no nandefa commentaire ary 100 no nandefa vidéo taty aminay. Somary sarotsarotra ihany namaly ny fanontaniana sasany satria ao ireo olona mbola tsy mananjanaka mandeha amin'ny université ary ao koa ireo olona mbola tsy nandalo an'izany université izany nandrato fianarana. Donc jerena kely ny tatra nalefanareo raha manana safidy sy fahafahana ianao dia inona no tianao? Mianatra any amin'ny université Mpanjakana sa any amin'ny université tsy miankina? Hafa ihany aloha privé, hafa ihany zany Mpanjakana. Université Mpanjakana? Amin'ny université privé mety satria asolo kokoa no avy amin'ireny. Université privé. Any amin'ny université Mpanjakana? Eny amin'ny université Mpanjakana satria hafa ihany zany Mpanjakana zany. Raha manana fahafahana aloha dia aleo ihany amin'ny université Mpanjakana satria hafa dia hafa ihany zany atao hoe université Mpanjakana izany. Université privé. Université privé. Mianatra amin'ny université Mpanjakana alongany raha azo atao na manana fahafahana. Raha aminahy manokana zegny aleoko mandeha mianatra amin'ny université Mpanjakana. Tiako aminazy université Mpanjakana ihany. Aleoko misafidy université privé satria agny zany mba hitako mba milamindamina le fianarana. Tsara université Mpanjakana voalohany izy boatra. Faharoa izy za matokitoko mifeno zegny le za aloha mandinika mety université Mpanjakana tsaratsara toy izay université privé. Aloha zany tonga dia mandeha any amin'ny université fa miankina satria izay aloha zany ny safidiko hatramin'izay. Mpanjakana ngamba. Tsy miankina za ohatra mana fahafahana. Aleo aloha Mpanjakana. Mianatra amin'ny université Mpanjakana ary mety. Université Mpanjakana. Aleoko izy zany mianatra amin'ny université Mpanjakana. Mety aminahy zany aloha dia mianatra amin'ny Mpanjakana. Aleoko aloha mianatra amin'ny Mpanjakana. Amin'ny université Mpanjakana. Raha safidiko aloha tsisy ohatran'ny Mpanjakana ihany. Tsisy tsara ohatran'ny université Mpanjakana raha mbola eto Madagasikara. Université Mpanjakana. Université tsy miankina ohatra manana fahafahana. Raha manana fahafahana ihany dia any amin'ny privé no mianatra. Makany amin'ny université tsy miankina. Eo université tsy miankina. Université tsy miankina no fidina satria rano mba milamina sy manara-penitra kokoa ny fomba fampianarana. Araka ny hevitrao, ampy ve vatsim-pianarana omena an'ireo mpianatra any amin'ny université? Ohatrinona ny raisinareo isam-bolana ary ohatrinona ny vatsy ambany indrindra eritreretinareo? Efatra sy alina ariary. Fomba hoe any amin'ny efatra alina ariary tsy ampy. 3 sy 3 alina ariary. Eritreretiko hatrany amin'ny 5 alina ariary. Tsy ampy le izy satria kely dia kely raha miohatra mividy mpianana izay efa hita fa
mitangana dia mitangana ary dia miakatra tokoa amin'izao fotoana izao. Première année zao efatra arivo sy roa alina izay dia ny amin'ny troisième année enina arivo sy telo alina izany hoe somary kelikely ihany. Tena sida apotra zany e satria hita fa tena kely izy la tokony eritreritrako zany satria aminay ty ohatra hoe mividy boky ahy zany tsy lasaky ny 3 alina ariary ny boky ray kanefa ny boursen'ny première année zany eo amin'ny 2 alina mahery kely eo dia ny toko izy aminazy zany mba eo amin'ny tsy lasaky ny 3 alina zany le bourse omeny mpampianatra anazy zany omeny fanjakana anazy zany azo lazaigny tsy ampy izy am'izao fotoana 50 mahery kely regny mahery dimanjato ohatra izy aloha tokony mbo agny amin'ny minimum zegny mbo 250 zegny tena tsy ampy aloha za zao 4e année eo amin'ny 200 mahery kely fotsiny tokony farany ambany zao raha ny première année zany tokony mba mandramby any amin'ny 250 ohatra ny 4e année zao manantena hoe andramby any amin'ny au moins zany valy amin'ny 350 ihany efa am'izao 200 Rehefa misy ampy université privée tsisy bourse eo amin'ny raha ataontsika hoe mandray 200 000 zareo isam-bolana ny azony zareo tsy ampy zany satria mbola izy tsy maintsy mbola misy course ataony dia raha ohatra hoe tsy manana fahafahana manampy ny ray aman-dreny dia tsy ampy mihitsy zay fa raha niaraka ny hevitro manokana any amin'ny 500 000 francs any 500 000 francs any zany tsy ampy ka zany mahatonga mpianatra marobe miala mianatra isam-bolana zany arakaraka niveau misy première année zao eo 121 000 karifa izy somary misy taraiky izy farany ambany indrindra aloha tokony 1 million raha ny maromaro zegny tsy ampy zegny tsy fiampoana mpianatra zegny fa tsy ampianarana le omegny azy satria ho fôtry raha mianatra amin'ny université zao système LMD tsy maintsy mandeha magnano recherche amin'ny cyber regny mandany vola amin'ny raha karahan'regny bakeo ndraiky mbola mividy boky regny lany akagny tsy diavagna ray aman-dreny loatra mifanaraka fianarana ratovina foana ve ny asa atao inona no antony aloha zany tonga dia mandeha any amin'ny université fa miankina satria izay aloha zany ny safidiko hatramin'izay fanjakana zany tsy miankina za ohatra manafahafana aveo aloha ny fanjakana mianatra amin'ny université fanjakana ary mety université Panjakana aleoko izy zany mianatra amin'ny université Panjakana mety amin'asany aloha dia mianatra amin'ny Fanjakana aleoko aloha mianatra amin'ny Fanjakana amin'ny université Panjakana raha safidiko aloha tsisy ohatra ny fanjakana ihany tsisy tsara ohatra ny université Panjakana raha mbola eto Madagasikara université Panjakana université sy miankina ohatra manana fahafahana raha manana fahafahana ihany dia any amin'ny privé no mianatra makany amin'ny université tsy miankina reo université tsy miankina université tsy miankina no fidina satria zany mba milamina sy manara-penitra kokoa ny fomba fampianarana misy aloha mifanaraka dia misy tsy mifanaraka satria raha malala fahasarotan'ny fitadiavana asa zany ndraiky izy zany ohatrany hoe mitady fomba dia ahitany asa fotsiny dia izay tsy voatery satria marobe ny olona haino ianao dia marobe no miady plasy dia tsy voatery hoe azon'ny plasy ianao dia mety hoe misy boulot hafa koa afaka ataonao fa tsy voatery hoe iny ny vitanao fianarana tamin'ny université no asa ataonao rehefa tonga eny satria tsy afaka anao ny asa tsy nianarana izy amin'izao tsisy an'izany intsony satria sarotra mitady asa dia atao daholo izay tsy voatery satria sarotra le fitadiavana asa amin'izao tsy voatery satria fiainana amin'izao efa ny sarotra tsy dia hoe miankina amin'ny fianarana izay natao ny asa tadiavina fa efa betsaka zany zao tsy dia nataony ankizy dia miankina amin'ny izay ahitana asa ndraika ihany tsy maintsy mifanaraka satria ataony mécanicien ahoana moa ny ianao ben'ny tanàna araky ny hevitrao inona ny sy ampianarana heverinao fa mora ahitana asa aingana indrindra sena ampianarana mora zao anazy zany dia gestion tsy amin'io zany no ahafana mikirakira amin'reto projet maromaro samy hafa mpampianatra aloha ety mora ahitana asa amin'izao hoe resaka fampianarana aloha tegna hitany fa moramora kokoa idiragna eo ihany zany le resaka fampianarana zao no hitako hoe mora tsaratsara sansy alaka mahita asa amin'ny raha rehetra ataonao
micro-environnement zao. Manao asan-tany. Tsy dia fantako loatra satria tsy dia fampiankina amin'ny namako zahay. Dia ny nahy zany dia izay hoe resaka fitsaboana izay ihany dia izay ny fantako zany. Za safidy ny filière droit dia tsy haiko ihany angamba. Eo miresaka NS manompo anao mpampianatra dia vao ray avy hatrany ianao mpiara-panjakana. Médecine. Ao amin'ny NS zany dia nisan'ny ray sara indrindra ao amin'ny science de l'éducation moa zany izy. Ny NS satria ny andreo tonga dia ny fanjakana manome poste andreo. UNS satria UNS na paramédias UNS dia izay zany hitako hoe andra satria mivoaka ao dia hoe lasa mpiasa fanjakana. Mora ahitana asa aingana izy angamba mianatra amin'ireny UNS ireny satria amin'ireny vao mivoaka tonga dia mahazo asa. Teninao zay tenitsika ary raha reny vidéo sy commentaire nalefanareo taty Madimaso reny no jerena kely dia mbola misafidy ny université mpanjakana ny ankabeazan'ny malagasy na dia hoe arifomba sy maro aza ny université privé. Raha resaka vatsim-pianarana indray no resahana dia mbola be dia be no tsy maharaka fandehan'ilay izy. Ao ihany koa nefa ny mangataka hoe mba tokony ampiakarina kely. Ny olana ozy izy tolotra Andriamiarintsoa dia ny fiovaovan'ny fiainana sy ny fiovaovan'ny sandam-bola. Inona ary no fianarana na seha-pianarana mora ahitana asa indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao. Ho antanitsika amin'ny Patrika kely izay fanontaniana izay. Araka ny hevitry Patrika, inona seha-pianarana tokony ho arahan'ny tanora mba mora ahitana asa indrindra? Araka ny hevitro zany dia ny seha-pampianarana mety indrindra dia ny sehatra ny fampianarana, izany hoe mampianatra. Satria mantsy amiko dia ny fiainana fianarana foana. Dia arakaraky ny ampianaran'ny mpampianatra anankiray olona vao maika izy mitombo fahaizana. Dia mivelatra izy eo amin'ny sehatry ny asa. Izay ngamba ny hevitro. Misaotra ny Patritsika namaly amin'ny fanontaniana. Ao ihany koa no miteny hoe mivarotra mety be, misy miteny hoe manao interprète, paramed ozy izy Marie Aurélie. Fa ny tena be dia be dia ny milaza hoe fahaizana mikirakira teknôlôjia sy numerika no mora ahitana asa indrindra. Manohana an'izay ny commentaire ny Mina milaza hoe aleony mianatra amin'ny sehatry ny multimédia. Misaotra antsika rehetrarehetra nandray anjara, ndao arahana kely indray aloha ny vidéo nalefandreo Mady Reporter manerana ny faritany enina. Allo mandeha privé reho misy safidy fa apatrika agnaty tareka be. Tsy dia ampy le mpianatra loatra zany izy amin'izao fiainana efa miasarotra zao eo amin'ny 120 000 teo. Raha ny première raizy tokony ho any amin'ny hoe 150 any ho any zany ohatra. Raha aminahy manokana tsy ampy ilay izy. Première année amin'izao mety efajady sy efajarivo sy roa alina karakarahan'izay eky izy. Na tokony ho izy zany tokony eo amina 200 000 par mois zegny resin'ny mpianatra amin'ilay Zay indray ny androany. Amin'ny herinandrontsika dia hiditra lohahevitra vaovao be anankiray izay mety alianantsika rehetrarehetra. Ao amin'ny page Facebook ny andinindininy momba an'izay dia raha misy fanontaniana manitikitika antsika dia aza misalasala manatona amin'ny page Facebook Madimaso manontany efa ao daholo ny ekipa rehetrarehetra amin'ny fahafapo antsika rehetrarehetra. Isan-kerinandro eto Madimaso tenenao tenitsika. Dia findrarindra aloha izay no hirahira. Bye bye. Raha ho isaky ny alatsinainy, ny alarobia, ny zoma ary ny asabotsy ny fandarana Madimaso. Raha te handray anjara ianao dia mandehana eo amin'ny page Facebook Madimaso ary valio fanontaniana izay mipetraka isan-kerinandro amin'ny alalan'ny vidéo na sary na commentaire. Ny vidéo ataonao dia azo alefa MP amin'ny Madimaso na koa alefa mailaka amin'ny madimasotv@gmail.com.